Halleloia, halleloia. Mirabantsika rehetra amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy tonga soa amin'izao fandaharana mahafinaritra ny anina saza izao amin'izao andro ny fa 14 ny volana Jolay 2024 izao. Andriamanitra ny ombanao any amin'izay misy anao any na iza misy anao eto ambonin'ity tany ity, ary indrindrandrindra azadino fa ny loha hevitra amin'ity volana ity dia ny hoe fifandraisana akaiky amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Amen. Hivavaka tsika. Raha eo amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy dia misaotra sy midera ary mankalaza anao zahay satria mbola nomenao izao fotoana izao ahafahako Tompo mizara ny anina sahaza ho an'ny vahoakanao. Ary Tompo, oka ny fananao masina no hiteny eto ary tario lalana izay ambarao Tompo ny sitraponao ary kasio ny fiainan'ny tsirairay avy manomboka ny amiko izany amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy, amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Androany dia te hiresaka aminao momba ny zavatra tena tsotra anankiray. Saingy tsotra ilay izy nefany manova ny zavatra rehetra eo amin'ny diantsika miaraka amin'Andriamanitra izany. Misy fahasamihafana, tena misy mihitsy fahasamihafana eo amin'ny hoe fitadiavana ny tanan'Andriamanitra sy ny fitadiavana ny tavan'Andriamanitra. Samy hafa izay. Ny fitadiavana ny tanany dia midika hoe mihazakazaka makany amin'Andriamanitra mba hahazoana an'izay omeny, ohatra hoe ny fitahiana, ny vahaolana, ny fandrosoana. Ny fitadiavana ny tavany dia ny hoe mihazakazaka makany amin'Andriamanitra mba hahazoana azy izy rery ihany, tsy noho izay eo an-tanany fa noho ny maha-izy azy. Amen. Rehefa mikatsaka ny tanan'Andriamanitra ianao dia mety mahazo ny zavatra tadiavinao fotsiny, fa rehefa mahazo mikatsaka ny tavana ianao dia sady mahafantatra azy miara-dia aminy no mahazo ihany koa ny zavatra izay eny an-tanany. Amen. Satria izao no lazaiko aminao, raha rehefa misy olana ihany ianao vao mifandray amin'Andriamanitra dia tsy fifandraisana akaiky izany fa fifampirarahana ny anaran'izany. Rehefa hoe miantso an'Andriamanitra tsika rehefa ratsy ny zavatra rehetra ary manjavona tsika rehefa mihatsara ny zavatra rehetra dia lasa ataonao sampana vondron-taitra fotsiny izy fa tsy rahinao any an-danitra. Eritreretikeo ilay izao hoe mba ho akaiky olona iray ianao hoe tena akaikinao ilay olona dia tsy maintsy mahafantatra anazy tsara ianao. Tsy hoe mahafantatra ny zavatra momba anazy fa mahafantatra azy amin'ny maha-izy azy, ny heriny, ny kilemany, ny fomba fieritreretany, toetrany. Mila mahafantatra ny anarany koa ianao. Izany ianao raha hoe te hahafantatra olona iray. Ary momba an'Andriamanitra, momba ny Jesosy Kristy ny resantsika, dia itsika dia manana mpanjaka izay tsy manana kilema na kely ary, tsy misy kilema. Ao daholo ny hatsara toetra, ny hery, ny fitiavana, kalitao rehetra dia ao aminy. Raha ny marina ary dia tsy misy ateny mahafehany hoe izy kely loatra na dictionnaire-n'izao rehetrarehetra izao aza no alaitsika hitenenantsika hoe anambarantsika amin'ny maha-izy azy. Izany ny antony nanomezan'Andriamanitra antsika ny anarany. Ny anarany tsirairay dia varavarana anankiray eo amin'ny fiainantsika. Ohatra ny namizy hoe El Shaddai, Andriamanitra ampiny izany, Adonai, Andriamanitra tompo izany, Jehovah Jireh, ilay manomena dia mbola tsy nangataka azy ianao. Amen. Ianao nga nangataka hoe tompo aoka hiakatra io masoandro androany, na hoe aoka hitsoka ny rivotra androany, tsy nangataka ianao fa izy dia efa nanome anao. Saingy izao ao ny anarana be dia be an'Andriamanitra, azonao ataonao hoana moa izany mitady ianao hoe inona daholo ny anaran'Andriamanitra, fa misy anarana anankiray amin'ireo rehetra ireo izay tiako hoe hifantohanao androany.
anarana ray izay tena mahamaritra amin'ny maha izy azy sy izay ataony amintsika. Izany anaran'izany dia ny hoe raytsika ny an-danitra izy. Andriamanitra dia tsy mpanjaka fotsiny, tsy hoe tsy to fotsiny izy eo amin'ny seza fiandrianana, fa izy ilay raytsika. Ary ny ray ny tena atao hoe ray dia tsy olona lehantsika angataka volana sitraka fotsiny, fa mandeha mahita azy tsika satria te hiaraka amin'ny tsotro fotsiny, satria ny fanatrehany, ny feoany dia mampionona antsika na dia tsy mila ninina azy tsika. Tsy afaka milaza ianao fa mahafantatra an'Andriamanitra raha ny fitahiny ihany no fantatrao, fa tsy ny anarany, ary indrindra ny maha rainao azy. Amen. Jerevy Davida, mpanjaka be dia be ny zavatra misy eo amin'ny Davida, voatahy izy mandresy amin'ny lafiny rehetra, fa na zany azy na dia teo azy ny zavatra rehetra nananany dia zavatra ray ihany ny angatahany amin'ny tompo hoe ray monja, dia nitoetra ao an-tranon'i Jehovah sy nijery ny ahatsarany. Salamo 7:24. Mpanjaka izay nanana ny zavatra rehetra nefa ny safidy ny hitady ny tavany ambony ny zavatra rehetrarehetra. Ary ianao androany, asika androany, sasany amintsika dia mivavaka rehefa foana ny kôtonao amin'ny banky na rehefa anatin'ny krizy, dia rehefa vo milamina ny zavatra rehetra dia iny tsy hitantsony dia mangina amin'Andriamanitra. Lazaiko aminareo ampitiavana androany, tsy fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra zany. Tsy izany ny fomba hitondranao ny fifandraisanao amin'ny rainao. Halleloja. Hitanao mantsy misy tenin'i Jesosy Kristy hoe rehefa miverina izy dia anontany izy hoe ny olona zany hiteny hoe zay nanao an'izao tamin'ny anaranao, nanao an'izao dia hoe makanitsy ry fa tsy fantatro akory nareo. Satria na ny antony, satria mety nitady ny tanany fotsiny fa tsy nitady anazy tanteraka, mety tsy nahafantatra anazy ho rainy. Ka androany tia ny fomba atoroko anao androany. Mivavaha ianao dia aza mangataka ninina, aza asiana lisitra, tsy misy zany fangatahana ataonao, fa zao katsao fotsiny fanatrehany. Lazao aminy hoe izy aminao, fa tsy izay tianao ataony akory, fa hoe izy aminao. Jereo tsara fa zany ny sekrean'i Davida. Jereo ny salamo, isaky miteny Davida dia miteny ny maha izy azy any tompo aloha, maha izy azy an'Andriamanitra aloha. Amin'ny herinandro ity dia mifidiana ianao anarana ray, anaran'Andriamanitra anankiray. Ohatra hoe safidy ianao El Shaddai androany, dia ny olalina fakafakao eritrereto hoe inona dikany, ahoana ny ampiarana izany anarana El Shaddai izany eo amin'ny fiainanao. Raha pitso indray ianao mijery hoe Adonai, raha afaka pitso ianao mijery hoe Jehovah Jireh, ary amboniny izany zavatra rehetrarehetra zany mifatoa ianao amin'ny marainao azy. Halleloja. Saintsainy zany dia oka ny anarana tsirairay anokatra varavarana hafa ho amin'izay tena maha izy azy eo amin'ny fiainanao. Satria raha mahalala ny tanany fotsiny tsika fa tsy amin'ny maray azy dia tsy fantatsika izy. Oka ianao hanana fifandraisana akaiky amin'ny Jesosy Kristy tompo mpanjaka amin'ny anara maheriny. Ary faly no mizaran'izay zavatra zay eto aminao androany satria tena makasitraka ny tompo amin'ny maha-révélation azy. Tiany ianao hifandray akaiky aminy ary eny tokoa fahasoavana sy famindrapony anaraka anao amin'ny andro rehetra iendranao dia hitoetra ao tranon'i Jehovah andro lavana ianao. Hitahanao an'iny tompo ampitiavana be dia be Docteur Rina Telesforiana.